falomerabantsika ketraketra ny atokantrano izahay izay mingala solo tenan'ny Joanne Mobile sy piste claire event mikarakara manokana ny marché de Pâques. Ny marché de Pâques io moa zany ny apitsony faradobokan'izy io izay hotontosaintsika eo amin'ny esplanade de la mairie izay isokatra manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 8 hariva, isokatra amin'ny 8 maraina izy io dia tapitra amin'ny 8 hariva. Amin'ny 8 maraina dia ahitanareo ireo karazana exposant na eto an-toerana na avy Antananarivo. Iarahantsika miasa miaraka amin'ny Sisel TV koa izy io ary iarahantsika miasa miaraka amin'ny Sisel radio. Ao ihany koa Joanne Mobile miara-miasa amintsika ary anisany andranty ireo karazana artikla ao amin'ny toy ny telefôna. Ao ihany koa misy ireo karazana solomaso authentique ao ahitantsika karazana t-shirt ao misy polo ihany koa ao ary ireo t-shirt sy polo reo dia azontsika amin'ny 10 000 ariary raha pitso ihany izy io. Izy io misy ihany koa ny t-shirt tsony ty akodro ty azo anaovantsika impression ohatra hoe sarinareo spécial avy any an-trano dia atao impression eo amin'ny t-shirt. Ao ihany koa ireo téléphone Joanne Mobile alao angamba Joanne Mobile mihitsy ny anazavany misimisy amin'izay resaka téléphone izay. Ny téléphone zany dia promotion be daholo mihitsy ny téléphone amin'io marché de Pâques io misy téléphone zao 700 000 ariary ny vidiny any amin'ny boutique fa nampidinina 500 000 ariary zany hoe misy 200 000 ariary mihitsy ny elanelany zay promotion zay tokony anararotritsika amin'io faradoboka rapitso io fa ao ny ahitantsika an'izay promotion zay irahana amin'ny zareo piste claire event izay mahay mampilalao antsika ihany koa satria be dia be ny loka fa hozaraina amin'ny olona rehetrarehetra zay tonga mitsidika ao misy kilalao maro samihafa ao ampilalaovana anareo mety azahoanareo loka ao anatin'izao fety izao. Amin'izany koa moa zany ahitanareo ireo artikla izay ataonareo hoe vidy ray anareo dia mahazo ray toy ny t-shirt, polo, solomaso ihany koa izay mitentina 10 alina sy 1 ariary solomaso authentique izy ireo toy ny ty efa ety atanako ty sady afaka miforotra moa izy tony rehefa prime maro isan-karazany izy tony koa manasanareo tongava maro amin'ny faradoboka io fa io rery ny ahitanareo prix tena faran'izay gros promotion indrindra amin'ity fetin'ny Pasika ity. Miresaka an'ilay solomaso miforotra moa zany ny raha lahako teo be dia be zavatra mety tsy hitantsika amin'ny mahazatra zany fa dia ao anatin'io marché de Pâques io misy zavatra maro isan-karazany afaka tena mahita ny anjara zay tianao ianao tsy ho diso anjara ianao raha ho avy any ary tsy ho diso fanantenana koa fa manentana antsika rehetrarehetra ny atokantrano izahay ho avy hitsidika anay amin'io faradoboka rapitso io. Ao ihany koa ahitana an'ilay solomaso misy caméra gadget madame misy an'izay gadget madame mahita zany tsika be dia be ny zavatra hoe manasa antsika rehetrarehetra izay ho avy mirakisoa antsika rehetrarehetra tompoko tongava maro tompoko. Piste claire event manolotra ho antsika eto Tomasiny marché de Pâques eo anolohan'ny esplanade de la mairie ahitanao trano efa maro be varotra fampirantiana isan-karazany natolotra ho anao mitady kojakoja maro isan-karazany amin'ny vidiny mirary misy ho an'ny ankizy ho an'ny tanora ho an'ny olon-dehibe ny fitaovana an-dakozia ny kojakoja ho an-tokantrano ny fitafiana sy ny sisa ny alarobia fa 10 fa 9 fa 7 ary ny asabotsy fa 8 volana aprily 13 isaky ny amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora alina. Partenaire officiel Gadget Mada, partenaire Joanne Mobile, Camino Cyber, agence La Référence, Ambna Security, Flamingo, partenaire média RTCM, Cool FM, Sisel TV, Tungava Mar, si misy vite bidiran, même un peu na tanteraka.